efa napetraka moa zany le lettre teo saiko nanao hevitra hafahafa le mpiambina vavahady tsy navelany nidy zany tenanay izy io le olona mpiambina teo dia rehefa avy eo nampiantso ny premier conseiller amin'ny ambassade io ambassade de France dia rehefa nampiantso izy dia niresaka teo zay hoe voaray ny taratasy niazavaiko amin'ny aloha hoe zahay dia tsy hanao la guerre amin'ny la France fa kosa hamerina angataka ny famerenana ny nosinay ny antony dia tsotra efa nisy résolution roa navoaka ny assemblée générale des Nations Unies mahakasika ny huile zéparse io ary manapirofo fa any Madagasikara any malagasy ireo huile zéparse reo dia faharoa manarakaraka an'izay ny mbola misy résolution navoaka ny assemblée générale des Nations Unies ihany koa mahakasika ny décolonisation résolution 1514 izy io en 1960 mahakasika ny décolonisation mahakasika ny octroi de l'indépendance des pays colonisés ary fahatelo manarakaraka an'izay dia misy ny convention de Montego Bay zay mahakasika ny droit de la mer izy io sy ny zone économique exclusive raha atao zany ny distance amin'izay convention internationale zay dia tokony 200 miles na 370 km miala ny tany anankiray dia azo daholo ny faridranomasina manakaiky an'izay dia amin'izao fotoana zao zany nohon'izay convention de Montego Bay zay dia mahasamy miteny itsika malagasy fa tsika io nosy io satria tsy ampy 100 miles akory any Madagasikara minisy azy io fa ila Frantsa milaza ho tompony dia mipetraka sy hita any amin'ny 8500 km zany zavatra zany dia efa manapirofo fa tsy azy lay nosy fantsika dia faharoa manarakaraka an'izay nilaza moa ny premier conseiller ny ambassade tao fa tsy miditra amin'ny raha politique fa ny tonga androany ny ambassadeur ny frantsay zay miasa eto Madagasikara dia atolotry ny ambassadeur amin'ny fomba officialy ny lettre atsika igny dia alefan'zareo amin'ny ministère des affaires étrangères ny France dia ny ministère des affaires étrangères ny frantsay no hanolotra azy en bonne et due forme selon la procédure ny président Emmanuel Macron dia eto zany dia miantso sahady ny malagasy faretanindrazana isika nositsika raha zay pirofo ny tenenina zay na ry zareo aza manaiky hoe atsika le izy fa maninona ny tsy averina fa reo manarakaraka an'izay nazavaiko tamin'izareo tao sao dia mbola mihevitra ianareo frantsay fa mbola andevinareo izahay satria raha nangataka hiditra tao io aho anatitra ny lettre émanant du candidat à l'élection présidentielle de Madagascar dia tsy nampidirina fa nitsinitsinoavo sao dia mbola mihevitra nareo fa mbola koloninareo izahay dia nivaliny dia tsotra ny teneniko azy ireo tao on est un peuple libre peuple malagasy libre efa tapitra tamin'ny 1960 ny fanandevozana sy ny fanambaniana ny malagasy dia eto dia miteny ihany koa raha te hiara-hiasa amin'ny Madagasikara ny frantsay dia petraho amin'izay ny principe antsoina hoe principe de réciprocité mba mampalahelo anay nge io visa ny malagasy à 90% refusé io e nefa la France miteny hoe reny malala ny malagasy dia maninona ny zanany tsy mahazo mandeha ny Frantsa na dia mpianatra hianatra aza sy dio lahy daholo ange zay mandeha an'io fa misy mpianatra hianatra miandahy miambavy fa tsy mahazo visa filafilainareo visa fotsiny aza dia efa tsy menareo dia ahoana moa ny havananay aminareo ahoana moa zany hamelanay fotsiny tsotra zao ny harenanay io nosinay lovanay razambenay lovanay napetraka n'Andriamanitra ho ny malagasy ty ka iza zavatra zay no itenenana atsika hoe ndao hirahina satria ny namana afrikanina salamdrika miseba salamdry Jean-Marie Omaly za manampy atsika dia ahoana atsika samy malagasy no fampijerijery eto sa mbola zatra zanahy na ve isika io sa mbola zatra andevozina sa mbola zatra ambanina fa tonga ny fotoana zany hitsanganatsika hijoroatsika na zahay miteny eto zao na zahay eto zao dia tsy robot fa mba mananaina koa raha misy mitivitra dia maty raha misy manapoizina dia maty raha misy mamony dia maty fa matoa zahay mijoro dia ny fitiavana ny ty taninrazana ty fitiavana ny nositsika madinika reo fitiavana ny taranatsika mba handovan'ireo harenan'ny malagasy zay tsy tapespesena zay mipetraka amin'ny huile zéparse io
misy sasany miteny hoe maninona ka ny alavitra ny jerena fa tsy mijerena ny ato anatiny hamerina ny tany malagasy zay nangalariny amin'ny eto Madagasikara ihany koa ny candidat Mayol rehefa tonga amin'ny fitondrana na iza zany nangalatra tany teto dia miomana fa haverina amin'ny malagasy ny tany nanaovana corruption, ny tany natao variboba, ny tany ravaina, ny tany namidy tamin'ny tsirariny dia hanaporofoko hoe voaray tao izahay ary voarain'zareo ny lettre dia reto ny kartan'le olona reo tsy tako monana fiainana azy ny an'ny premier conseiller sy ny adjoint premier conseil de l'ambassade dikan'izay zany voaraindreo le izy voaraindreo le lettre dia aoka ry zareo zany tsy sary hozy sary adala tsy hamaly le fitakiana namodina tao hoe tsy nanatitra lettre tao zay lettre feno fanajana satria avy nomenainareo mpanao gazety teo le izy ary mbola atao large diffusion amin'ny réseaux sociaux rehetra sy ny gazety rehetra hoe ity ny taratasy nomena nalefa tamin'ny président frantsay Emmanuel Macron.